Ny ekipa rehetra eto amin'ny groupement TV moa dia maneho ny fionona feno ho an'ny fianakavian-dra matoa Randriamampionona Lalao fa ao anatin'izay vaovao izay ihany dia mpikambana ao anivon'ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy na ny FFM Andriamatoa Ramine Paul avy amin'ny fiarahamonim-pirenena Ray aman-dreny mijoro ihany koa isan'ny nifaneraseraka kaiky tamin'ny tompoko vavy ny lehilahy ary nijoro vavolombelona teo anatrehan'ireo zavatra tsara no hitiny Ramatoa Lalao Randriamampionona. Fatarako antompivavy aloha dia zao manana hevitra mazava izay tanany izy ary hatrany dia miezaka izy hanazava io hevitra io na tsy hitovizany hevitra amin'ny olona sasany azy. Ny zavatra mahafinaritra koa dia zao rehefa tsy mitovy ny hevitra ka resy ny hevitra tanany dia manaiky ny hevitra tapaka ny beso maro izy ary tsy dia zavatra moro zany. Ny zavatra tena mba hatsiarovako azy dia zao izay le hoe mitondra anjara ampirika. Misy hevitra roso hoe hidinika momba n'ity zavatra ity tsika, madinika izy dia mitondra hevitra. Ramatoa Randriamampionona tsy mba le olona hoe mivory dia tsy miteny, tsy manakambara ao anatin'ny fivoriana io. Manakambara mandrakariva izy satria tsakotsako mandalina ny zavatra izay hotinihana. Raha ny tamin'ny fijoroany izao FFM izao dia tsy maintsy ambara fa nanana anjara ampirika betsaka izy tao. Tadidio tsara fa enim-bolana mahery talohan'ny joroany ny FFM rehefa nisy ny fanomanana, ny fandiniana, ny fandalinana ary izaho moa dia fantatrareo fa anisan'ny filoha mpiara-mitantana ny komity mpanomana ny fijoroan'ny FFM.